ambanelatra no tiako itoerana ratojo tafetra ny fiainako tsy misy toerana fahazoatoka fa eo amina no iry eo anilanao no tiako tompo matoky ao fa mialo taminao ny tanana no manodidina eo tebiteby ny fo de angina boko mitsatra ambany elatra ambany elatra no tiako itoerana ratojo tafetra ny fiainako tsy misy toerana fahazoatoka fa eo amina no iry eo anilanao no tiako tompo matoky ao fa mialo taminao ny tananao no manodidina eo tebiteby ny fo
ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Faly mirabana rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy tompontsika ho aminao sy ny ankonanao. Andeha isika hivavaka mialohan'ny andrenesantsika ny afatra. Misaotranao izay raha eo noho ny fitiavanao. Mankasitraka noho ny famonjenao Jesosy tompo. Ary misaotra noho ny fananao masina izay miasa ampiteneno ny mpanomponao ary tahio ity fotoana ity mba ho voninahitry ny anaranao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hoentina amintsika dia araka ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko faha 9 dia vakintsika manomboka amin'ny andininy fa 5 hatramin'ny andininy fa 1 ihany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary noho ny mamatonalina dia nivavaka sy nihira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary niaino azy ny mpifatotra, ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina, dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary niva avokoa ny fatoran'izy rehetra, dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny vo, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena, fa ato ihany izahay. Ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady toakovitra, ka niankohaka teo anatrihan'ny Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy dia hoy izy, tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roa lahy, minoa an Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Zavatra anankiroa fanipaka no hitantsika eto. Voalohany indrindra, Paoly sy Silasy izay mpanompon'Andriamanitra, mpitory ny filazantsara, mpanambara ny lalam-pamonjena. Ary Paoly sy Silasy dia nogadraina tsy ahoana, tsy hoe nangalatra na namon'olona, fa nendrikendrehina, ary dia nokapohina, nesorina ny akanjony, ary dia vahoaka betsaka ny nandrabiraby, ary dia nampidirina ny an-tranomaizina, dia norarana mihitsy ny mpiandry tranomaizina manao hoe tandremo ambeno tsara ireo olona ireo. Dia nampidirina ny an-tranomaizina any amin'ny lalina indrindra nampidirana azy reo lahy, fa andreo dia mitsoaka, ary tsy vitan'izany fa noblokiana azo ny tongony mba tsy hahafahany mandeha na mandositra. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany anefa zavatra nahagaga dia ity, tsy kivy izy roa lahy na izany aza, tsy kivy. Ary setrin'izany rehetrarehetra izany nanahoana? Nideran'Andriamanitra, nivavaka tamin'Andriamanitra, tao anatin'ny mamatonalina dia nivavaka, ary velom-panantenana, satria nahoana? Ao anatiny ao dia tena misy ilay fanjakana tsy azo ampiororona, araka ny tena ao amin'ny Hebreo toko 12, 9:20. Rehefa ny olona nanolo tena ao an' Jesosy marina, dia ao anatiny ao manjaka ao Jesosy, ary fanjakana tsy azo ampiororona zany. Dia ankoatran'izay ihany koa, hoy ny voalazan'ny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona 1:4-4 manao hoe fa lehibe izay ao anatinareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Jesosy ao anatin'ny Paoly sy Silasy, lehibe io, ka noho izany tsy nahakivy azy na inona niatra taminy. Dia natonga ny Paoly apôstôly ny teny manao hoe fa iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Loza ve? Sa fahantrana? Sa fitanjahana? Niatra taminy daholo anie izany.
amin'ny zavatra rehetra dia manoatra noho ny mpandresy isika ozy izy amin'ny alalan'ilay tiantsika misy fanantenana velona tao anatin'izy mirahalahy nivavaka na dia efa ao anaty tranomaizina azy na dia efa nampijaliana azy dia nivavaka nideran'Andriamanitra ny nataony ary noho ny mamatonalina ny ororo ny fanorenan'ny tranomaizina ary dia nahagaga tsy nampozina ny va daholo ny fatora ny mpifatotra rehetra tao amin'ny tranomaizina anisan'izany koa na ny tongotry Paoly sy Silasy efa ny blokiana tamin'ny blokiazo azy ny fatotra rehetra dia ny va daholo zany rehetrarehetra zany ary ny varavaran'ny tranomaizina ny vo azy ny varavaran'ny tranomaizina indraindray mametram-panontaniana avy aiza zany Andriamanitra no rotsaka an-tsehatra satria anak'Andriamason'Andriamanitra ireo an Jesosy Kristy ireo fa eo an-daniny kosa zavatra niseho dia ity tamin'io mamatonalina io le mpiambina tranomaizina satria ny ororo sy nangovotra natahotra dia mitady hamoy fo hamono tena ary dia lasa naika hamono tena izy rehefa nahita ny varavarana ny sokatra satria no heveriny fa lasa nitsoka daholo reny olona nogadrainy ireny indrindra fa izy rola dia tao anatin'izany le mpiambina tranomaizina hamono tena izy dia naka ny sabatra dia naika natsatoka ny sabatra tamin'ny tenany ho famonoana tena teo indrindra nefa niantso Paoly sy Silasy aza mamono tena fa ato ihany zahay mahagaga zany ianao raha ny tena izy dia tokony hitsoka satria mety ho vononana hoe Paoly sy Silasy ny ampitsony io kanefa dia zao izy indray no niantso an'ilay mpiandry tranomaizina manao hoe za mamono tena ianao fa ato zay tsy hitsoka zahay ary teo ny nahagaga ilay mpiandry tranomaizina ka natonga ilay mpiambina tranomaizina manao hoe nanatona ny azakazaka izy nakeo amin'ny Paoly sy Silasy sady niankohaka satria nahita ny fanantenana tao anatin'izy roa lahy ireo tao anatin'io mamatonalina io nahita fa tena hoe inona ny fanalahidy ao anatin'ireto olona ireto fa na dia ao anatin'ny aizana mikitroka azy na dia ao anatin'ny mamatonalina azy na dia ao anatin'ny fanenjehana sy ny famononana azy dia mbola velom-piderana an'Andriamanitra sady mivavaka ihany no nataony tsy kivy le mpiambina tranomaizina kosa saika hamono tena dia teo izy niankohaka teo amin'ny tongotry Paoly sy Silasy ka nanao hoe inona no mety ataoko mba ho vonjenao inona no mety ataoko mba ho vonjenao satria mba tianana izany fanantenana ao anatin'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto ity mpiambina tranomaizina ity fa matahotra sao dia ho vonony manam-pahefana satria nasena niambina fantatra ilay izy rola dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany namaly azy Paoly sy Silasy manao hoe minoa an Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao ny fanalahidy ny fiainan'ny Paoly sy Silasy ve ny finoanan' Jesosy Kristy Tompo ny atao hoe finoanan' Jesosy Kristy tsy hoe mino afa misy izy fa mandray an Jesosy Kristy no atao hoe mino ao amin'izao na toko voalohany 1:12 dia mazava zay rehetra nandray an Jesosy dia nomena fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany zany hoe finoanan' Jesosy zany dia ny fandraisana azy ary io ny vahaolana nomeny an'ilay mpiambina tranomaizina ianao mahatonga anao mihokoditra io satria mila mino an Jesosy ianao mila mandray an Jesosy ianao ao anatinao ary rehefa avy eo dia nalain'ilay mpiambina tranomaizina Paoly sy Silasy dia netiny nakao an-tranony aninona nanazava ny tenin'Andriamanitra mba hazava tsara amin'ny mpiambina tranomaizina hoe ahoana tsara moa zany mino an Jesosy zany ary dia nitory-teny tamin'ny le mpiambina tranomaizina sy ny ankonany rehetra i Paoly sy Silasy satria zao ny famonjena ny olona manko dia ny finony an Jesosy zay ny famonjena ny olona rehetra mila mino an Jesosy ianao mila mandray an Jesosy Kristy ho tomponao ianao fa tsy vitany hoe za efa miangona any am-piangonana i Paoly nefa ny teny mihitsy ao amin'ny Korintianina 2:10 manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izaho toetrany amin'ny tenanareo
moa tsy fantatrareo fa ao anatinareo jesosy kristy raha tsy olona no lavina ianareo ao anatinao jesosy io famonjena io iavana de tadio ny olona tsirairay avy mila mino an' jesosy zay ny famonjena ho azy tsy hoe rehefa pastera ny dadanao de voavonjo azy ianao tsy izany tsy hoe rehefa martura ny razambenao de voavonjo azy ianao tsy ry havana fa ny tsirairay avy ny famonjena ho antsika tsirairay avy de zao a mila mandray an' jesosy kristy ao anatin'ny mamatonalina mila miambina isika mila mivavaka isika ny mamatonalina ankehitriny a manahoana ny tahotra ny olona eo anatrian'ny aretina sy ny sisa eo ambavahoana ny fahafatesana avokoa ny olona rehetra mila mivavaka manolo tena ho an' jesosy mila fiderana mila miambina ho an'izay efa nanolo tena azay mbola tsy nanolo tena ho an' jesosy kosa raiso jesosy ho tompo ny fiainanao zany no ateo olona mino aza mieritreritra hoe za efa makany am-piangonana na za mamaky baiboly tsy ry havana ny finoana ho an'ny sambatan'olona io tsy maintsy manapa-kevitra na izao na ianao nizana izy na efa nanolo tena ho an' jesosy satria ny zokonao na ny dadanao na ny mamanao de zao ianao mila mandray an' jesosy mba hazonao ny famonjena ny tsirairay avy mila manolo tena ho an' jesosy kristy tompo eny ary havana de mangataka anao diny io tsara efa vita fihavanana amin'andriamanitra avenao efa nandray an' jesosy venao andaotsika hivavaka ao anatiny zao mamatonalina feny fampiorona eto amin'ny tany zao aizina manarona ny tany aispito manarona ny firenena ianao kosa nefa afaka handray ny famonjena raha mandray an' jesosy kristy anana fanantenana velona ao anatinao vavaka isika jesosy tompo taio ny teninao ny fanahinao masina ne hiasa ao anatinay rehetra zay manaraka ity fandarana ity aizanay mandray fanapahan-kevitra entitra hino anao handray anao jesosy ho tompo ary ho mpamonjy ny fiainanay sotra tompo amen ny oloko nansona aminy anarako no avy anetrindena ka iva vaka sisita dinita vakoari alaminy ratsy fanao ny dei ainoany ny tohivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto madagasikara dia faly manolotra anao ity fandarana ity fantatrao va fa mamatonalina izao koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina marika toko fa 3 andiminy fa 5 Ratsinjonao ny tao anatiko tao lay tena fahamba ny an'ny toetrako angamba anontany teny anao hoe naona no ty ai Jesosy kanefa tia zavatra ilailo no aliaikyo ka indro ambarako nomeny tompo ai atraminy izao lay tena fiainam-baova
Fiderana misandrata renesinao eto amin'ny Aki radio isaky ny zoma amin'ny 8 alina ora eto France. Fidarana manokana anandratana sy anomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny iny baba famakina salamo Fiderana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra mampionona rakoko salama. Misandrata misandrata. Misaotra an'Andriamanitra tsika androany satria na dia betsaka aza ny zavatra nataonao maro amintsika eto ny tena hoe reraky ny azakazaka tamin'ny herinandro reraky ny asa betsaka ny zavatra natao rehefa tonga ny farany herinandro ohatr'izao dia tena mitaky mihitsy ny harerahana satria mitambatra avokoa ny avizanana rehetrarehetra le avana fa zao anefa na inona zavatra mety lalovantsika tamin'ny herinandro iny ninona zavatra mety ny ainantsika tamin'ny herinandro iny ny zavatra mahafinaritra le avana dia ianao mbola velonaina ianao androany salama tsara ianao tena fitiavan'Andriamanitra anao ry havana zao tombonandro amenanao zao no tantana ny
saina ianao tsy navelano irery ianao raha nisy zavatra nataonao dia tena nitoloran'ny saina ianao dia fanamasina nampahery anao raha tao anatin'ny ady ianao ry havana malala tsy nisy zavatra navelan'Andriamanitra mihitsy hoe nandehandeha ho azy fotsiny ny fiainanao indraindray raha misy fotoantsika mety tsy vitantsika akory ny misaina zavatra be dia be fa Andriamanitra tena renao mihitsy fa araka ny teny manao hoe ny tendrombohitra dia ahetra ny mikitaotaona ho aravina ho alamina ry havana eny fa na dia ny lohasaza ozy ny ten'Andriamanitra dia ho totofana ny zanak'Andriamanitra ry havana mamaky vaky an'ity zao tontolo izao ity dia tena mahatsapa mihitsy hoe indraindray ianao tena misy tendrombohitra ho anoloanao eo tendrombohitra tena ngeza be olana tena ngeza be mety aretina tena ngeza be fa ny zavatra mahafinaritra dia zao misy tanan'Andriamanitra tsapanao mihitsy ny fiainanao misy tanan'Andriamanitra hitanao mihitsy mampietry ny tendrombohitra eo anoloanao eo tendrombohitra ngery havana ny fakapanaitra n'ity zao tontolo izao ity tendrombohitra ny karazana fahoriana eto amin'ity zao tontolo izao ity tendrombohitra avokoa ry havana ny zavatra mampikaikikaiky ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ity fa eo alohan'ny zanak'Andriamanitra reny dia mihetry tanan'Andriamanitra ny mampietry azy ry havana malala misy lalana mikitaotaona indraindray eo anoloanao indraindray ohatrany tsy fantatrao zany hoe inona natonga an'io teo anoloanao teo fa amin'ny fotoana fotsiny ianao mahatsiaro hoe zanak'Andriamanitra dia tena tsapanao mihitsy ry havana ny tanan'Andriamanitra mandravina nireny mikitaotaona ireny raha mbola tsy niaina an'izany ianao izay ndrano manasanao andeontsika ry havana hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fiderana tena Andriamanitra dia milaza manao hoe tsaroviny aty lavaka nangalana anao samy nanana aty lavaka daholo tsika rehetrarehetrarehetra tany anaty lavaka mangitsokitsoko ny fahotana ange tsika ry havana fa moiza-po ange ny ainanao e fa apoteam-piainana ange ry havana malala no ny ainatsika voageja ange tsika ry havana no fatoran'ny satana tamin'ny karazana fahazaran-dratsy maro karazana fahotana isan-karazany maro ny zavatra namatorany devoly atsika fa tao anatin'ny reny ianao no sotomin'Andriamanitra tao ianao no nitsoahana ny ala tao ary ny ten'Andriamanitra dia miteny manao hoe nasorona tany amin'ny aiziny ianao dia nafindra ho any amin'ny fahazavana mahagaga halleloia ry havana amin'ny fotoana ianao mahatsiaro ny fomba namonjen'Andriamanitra anao dia renao mihitsy ny anatinao any hoe mafana indray ny fonao renao mihitsy misy hafanana midina ny anatinao ahatonga anao anandratra fiderana ho azy dia teny manao hoe Jesosy tena tsaroko fa raha tsy teo moa ianao dia taizany nefa rako Andriamanitra matoa Andriamanitra ny teny manao hoe tsaroviny aty lavaka izay nangalana anao satria tian'Andriamanitra tsika ho tafaveriny eo amin'izay toeran'izay foana ry havana ao anaty fiderana ianao tena renao mihitsy mafana ny anatinao any indraindray tsika ry havana mitaraina mangataka avelan'Andriamanitra tsika angataka ary Andriamanitra tsy manakana antsika tsy hitaraina satria izy mihitsy no milaza ny hoe mankanesa tiamiko ianareo rehetra izay miasa fatratra mavesatra entana fa za ihany ny afaka hanome anareo fitsara fa misy fotoan'Andriamanitra miteny aminao hoe tsarovy ny fomba namonjeko anao ahafahako ozy Andriamanitra mahita fiderana eny ambavanao indray mahita fo mafana indray amin'ny fitiavana satria ho tsaroana hoe takony ahoana ny fomba namonjeko anao ry havana malala
Zany no atao zao fandaharana zao. Hiderantsika an'Andriamanitra. Saintsay no fahagagana rehetra nataony. Aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Haleloia. Milaza an'izany tsika eto androany. Ary manasanao mihitsy izay iray fo aminay, iray saina aminay. Amin'izao andro somarivo izao. Mety misy olona mamarana an'ity herinandro ity havana. Tsy vitsy ny olona mamarana herinandro any amin'ny toerana maro samihafa. Mety any amin'ny boîte de nuit any. Mety any amin'ny fijangajangana sy ny filalaovandratsy isan-karazany any. Any amin'ny fisotroana sy ny filokana sy ny fidorohana any. Mivoakala tsy matsiaro tsy maraina ny andro vao mody. Izany no amarana ny olona ny herinandrony. Satria samy matsapa ihany hoe velonay ny androany dia andeha hifaly. Fa ianao androany, inona ny amarananao an'ity herinandro ity? Inona ny safidinao ry havana? Amarana ny herinandro ianao. Te hitonanao zahay. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Andaontsika hitena an'Andriamanitra androany. Satria tsy azo nosakana an'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana. Malalatra Fiderana eo anatrehanao tompo malalako. Mideranao amin'ny fona rehetra, ny fananay rehetra Andriamanitra, ny sainay rehetra Andriamanitra, ny vatana rehetra rehetra mihitsy. Satria izay mbola afaka mihetsika, afaka miaina, afaka manao zavatra, afaka miteny, afaka mandre, afaka mahita ny masonay. Notahinao angezay Andriamanitra, nandritra ny herinandro tsy foana ny fitoeram-barinay, nanako hanina foana izay. Andriamanitra narovanao tamin'ny loza indray izay. Jesosy io lavorary ny herinandronay. Eny fa na dia misy olona azy eto mety reraka satria niasa be tamin'ny herinandro. Fa fantatro tompo malalako fa ianao no nitahiry an'ireo olona ireo. Nikarakara azy ianao, niaro azy ianao, nitantana azy ianao, nanolo-tsaina. Tsy namelana dia nitongotra ho tafitohana azy. Fa tena narovan'ny anjelinao izay Jehovah Andriamanitra. Asandratra eo anao rery ihany ny voninahitra amin'ity hariva ity. Tonga eto izay androany anipony satro-boninahitra eto anatrehanao. Tonga eto izay androany Andriamanitra tsy mba hita rain'izay androany, tsy mba hangataka izay amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra. Fa tonga eto kosa izay hanandratra anao. Tompo malalako, manatrefy fenao izao fotoana izao ianao.
ho voninahitra rery ihany ny fotoana fana miteranao androany. Halleluia. Miteranao zay anome voninahitra indray ny anaranao no asandratray anivony Fiderana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao Miteranao zay anome voninahitra indray ny anaranao no asandratray anivony Fiderana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao
tsisy azo ampitahina aminy fantatra loatra fa tsisy azo ampitoviana amin'izany Andriamanitra izany. Halleloia. Satrinay fon'Andriamanitra o hideranao ny androm-piainanay rehetrarehetra, ilazanay tena hitenenanay mihitsy manerana an'ity zao tontolo izao ity fa lehibe ny Andriamanitray. Halleloia. Lehibe ianao Andriamanitra, tsy takatry ny saina ianao Tompo, avo indrindra ianao, tsy hitanay ho sainitsainina mihitsy Andriamanitra zany fahalebiazanao zany. Kely loatra ny fisainanay raha hitanisan'izany zahay, kely loatra ny fisainanay raha hitanisan'izany zay Tompo. Fa androany ny teninay no entinay manambara, o Jesosy any, ny teninay no entinay miteny androany. Fantatray Andriamanitra fa tsy ho voalazanay na oviana ny fahalebiazana, fa kosa izay rehetra mba vitanay amin'ity androany ity dia ataonay satria tianay mba ho tonga eo anatrehanao zany fakasitrahana zany fisaorana zany. Misaotra anao zay Andriamanitra, mideranao zay, manandratra anao zay, manome voninahitra anao zay, mankalaza anao zay Tompo. Raiso Jesosy a zay rehetrarehetra mety fiderana misandatra any amin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'izao fotoana izao. Mety misy taminay nandray valom-bavaka Tompo malala, raiso ny fisaorana fa mendrika anao zany Tompo. Mety misy taminay mety nositranina tamin'ny aretina, nisy taminay tena notahina mihitsy ny fiainanay Jesosy a. Raiso androany, raiso ny fiderana Jesosy malala. Halleluia. Nianaranao no masina Pendra fotsy maripo Ianao no andriamanitro Mendrika fitiavanao dia mendrika Zao le mpanotana tsanganao Ho zanaka malalanao Izay no andro ny lazako Tambarani furu Itambachau irai Nyanarano nudirai Nyanarano makalasai Disandrata tiso Tukumala Kairairan masana tru Saini fandrai sa kwame di flu Puritania mandanita Yano manjamanita Kaira hiran masanitu Semi fandrai sekwami nifu Puritania mandanita Yano manjamanita Fitiavana Jamanita le fitiavana Pendra fusi maripu Yano manjamanitru Izai no anto nilazak Yano ai gisawanao Itambara ni furu Itambachau irai Yanara no nuderai Yanara
Mamokindrindry ianao Jehova heriko Jehova anao rambadiko sy batery fiarovanao aho ary mpamonjy aho Andriamanitro vatolampy alofako sy ampingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo aho Miantso an Jehova izay mendrika ho teraina ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavariko ny hodidina tamiko ny fahamatoram-pahafatesana ary nariky ny faharatsiana nampatahotra ny fahamatoran'ny fiainatsiny ny hodidina tamiko ny sakana ny fandriky ny fahafatesana fony azo pahoriana dia niantso an Jehova eny Andriamanitro no nitarenako ny hainy feoko tao an-tempolina izy ary ny fitarainako teo anatrehana dia efa tonga teo an-tsofiny dia niozongozona sy ny orooro ny tany ary ny fanambany ny tendrombohitra ny orooro eny niozongozona ireo satria tezitra Jehova nisy setroka ny savona teo am-bavorony ary hafa avy teo am-bavany no nandevony ka nisy bainafo ny dedadeda teo aminy dia naondrona ny lanitra ka nidiny izy ny aizipitony teo ambaniny tongony dia nitaingina kerobimy izy ka nanidina eny nanidina fangina tamin'ny ela-drivotra izy efa nanao ny maizina ho fiereny sy tranony manodidina azy izy dia rahona ngalingaly rahona matevy ary teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany dia nandalo ny rahony matevy avandra sy bainafo dia nampikotroka tany an-danitra Jehova ary ny avo indrindra ny lopeo avandra sy bainafo dia nandefa ny zana-tsipikana izy ka nampiely ny fahavariko ary nampandeha elatra be ka nampifanaritaka azy dia hita ny mason-drano ary niseho ny fanambaniny tany noho ny teny mafy nataonao Jehova noho ny fifofofony fofonay ny vavoronao naninjitra ny tanana avy tany ambony izy ka nandray ahy nanentona ny ala tamin'ny ranobe izy namonjy tamin'ny fahavaloko mahery izy sy tamin'izay nakahala satria tsy leoko reny ny sakana tamin'ny andro nahitako lozy reny nefa Jehova no niseho ho mpanohana dia nitondra ho any amin'ny malalaka izy namonjy ahy izy satria tsy niahy na nisy ho ahy araky ny fahamarinako Jehova araky ny fahadiovan'ny tanako ny namaliny ahy fa nitandrina ny lalany Jehova ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'ny Andriamanitro ny pitsipony rehetra dia teo anatrehako ary ny lalàna tsy mba nampialako tamiko tsy nanatsiny taminy ahy sady niaro tena tsy ho azo ny fahotako koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova Haleluya Amen
fiderako say vitanao rehetra rehefa ampy ampetsika ny toko ka tonga andeha iverana Formula penuh wef menutangnya mewayanau inna taku desau inna mavai kwanawe tumbola naita fitava now libetu zau Rambulan now, don't find me secrets out now to me for secrets out now. It's out now, I'm to cool it's out now. It's how come now? How fast I'm a fool, but this time I quit. Oh, for me, but you now, I quit. Now, sitting around.
zavatra tokana ihany ry havana no ahafahantsika mitazona ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha tianao Andriamanitra hanatrika ny fiainanao foana n'aiza n'aiza misy anao, na inona ataonao, dia teneno hoe ny androko sisa rehetra Andriamanitra hitsahoko anao, hiderako anao. Raha mba manana faniriana tahaka an'izany mpihiry izany ianao, dia hiteny hoe ny faniriako Andriamanitra raha mbola velona dia ny fiderananao no ataoko zavatra ambony indrindra eo amin'ny fiainako. Dia za te hiteny anao fa na dia tsy hangataka na inona na inona azy ianao, fantatry ny rainareo izay any an-danitra izay tokony ho anareo. Ry havana malala, indraindray tsika mety mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mety tonga eo amin'ny fiainako mihitsy ny zavatra tahaka an'izao, satria mila angatahako mihitsy hoe raha vao tonga, mila tena tononoko tsirairay mihitsy ve Andriamanitra, mila anaovako lista mihitsy ve Andriamanitra vao tonga eo amin'ny fiainako izany zavatra izany. Miandry tsika tsy mety tonga ry havana malala, tsy mety tonga ny valim-bavaka, fa androany raha mba maniry an'izany ianao hoe Tompo, ny androko sisa rehetra hiderako ny anaranao, ny androko sisa rehetra hanomezako voninahitra anao. Tsy ho lany andro emonomonina Andriamanitra, tsy ho lany andro ako hangataka foana, fa andao mba hitodika indray hisaotra ry havana malala. Yakuka, Misakana.
ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao?